Fahatafaraka aminao an-trano atao anatin'ny vaovan-tsary ny televiziona malagasy tompoko lasy tompoko vavy sendra tratrana mpisakafoanana indray ianao amin'izao sabosy hariva izao mirary ianao zo tomana sady manasa anao ihany anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao tamin'ity sabotsy faharoapolo ny volana jona taona 2024 ity dia nisy hetsika fanadiovana faobe manerana ny nosy amin'izao akatoky ny fetin'ny 2024 jona izao hetsika izay nandraisany olom-pirenena isam-pokotany isaky ny distrika isaky ny faritra anjara amin'ny fitariana nataon'ny ministera an-drano fidiovana sy ny fanadiovana notarindreo solon-tenam-panjakana maro samihafa ihany koa ka anisan'ny teny fanentanana ho an'ny vahoaka malagasy manontolo tamin'ity androan'ity dia ny hoe manomboka amin'ny toe-tsaina no mila ovaina voalohany ary tokony fomba fiaina mandeha ho azy izany fitiavana fahadiovana izany ny fahadiovana rahateo dia anatin'ny fanaporofona fitiavan-tanindrazana ho ny mpanolontsaina avy ny fanavaozana ny kolonel Rapanarivo Thierry izay nanokatra tamin'ny fomba ofisialy izay hetsika fanadiovana faobe manerana nosy izay tany Antsirabe neraka tamin'ny ministra ny rano izay tompony hevitra amin'izao hetsika izao araka ny famitambavaon'ny Blaise Rahery-Manatsoa. Andro natokana hanadiovana ny tanàna rehetra manerana ny Madagasikara ny sabotsy 20 jona. Volena ho amin'ny saina ny fahadiovana izay mila ampitaina amin'ny taranaka. Ny fahadiovana tsy zavatra tonga ho azy fa zavatra volena ao anatin'ny toe-tsaina. Mila apita amin'ny taranaka, mila apita amin'ny zanaka, mila apita ao anatin'ny ankohonana, hoe mila manadio tsika. Ny zavatra ataontsika eto androany dia fanentanana sy fanombohana. Fa isanandro tsika vao mifoha dia tokony mijery ny fahadiovana isaky ny tokantranontsika tsirairay avy. Mijery ny fahadiovana eny amin'ny manodidina antsika tsirairay avy. Ny torohevitra androany dia ny hoe fanovana ny toe-tsaina no tia fahadiovana. Izahay eo amin'ny fiadinan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara zany dia manentana ny malagasy rehetra eraky ny Madagasikara mba ho tia fahadiovana. Isika eto vakin'Akaratra tsy ho ambanin'izany. Ny fahadiovana dia tsy ny fahadiovana mahafalalana ihany fa ny fanadiovana ny toe-tsaina ihany koa. Manomboka ao amin'ny toe-tsaina ary indrindra fa isika izao anatin'ny vanim-potoana fankalazana ny fetim-pirenena malagasy. Ho porofontsika amin'izao tontolo izao fa tia tanindrazana tsika amin'ny fanehoana ny fahadiovana. Tsy mila vola mankarena loatra ny fahadiovana. Rehefa tsy mandoto dia manadio. Mandrora mitsilany isika rehefa mandoto ny tanàna misy atsika. Fa averintsika mihitsy ilay fitaizana hoe mahamenatra ane zany maloto zany, mahamenatra ane zany viretra zany. Tatatra mihitsy arianan'ilay sachet misy fonina biscuit sy fonina hodina voasary sy hodina paoma. Fa ny tatatra tsy fanariana fako satria rehefa tsetsina ny tatatra dia miangona ny rano maloto dia misy ny voalavo sy ny sisa dia misy ny pesta sy ny aretina. Fanentanana no atao ary fitarirana ihany. Ho raiky tampisaka amintsika izany fitiavana fahadiovana izany. Tsy androany ihany. Ka tsy diso anjara itsika eto Antsirabe zany dia asehontsika koa hoe Antsirabe tia fanadiovana, tia fidiovana ary Antsirabe mirahina tehena ao anaty tontolo madio. Aloha sa nararoatra isaotra ny vahoaka malagasy manerana ny nosy satria tonga aty aminay ny sary amin'izao fotoana izao. Ny hetsika daholo ny faritra rehetra manerana Madagasikara, ny distrika, ny commune, ny fokotany ao Antananarivo ao mihetsika daholo ny fokotany 220. Madagasikara, tanàna madio, tanàna mandroso. Izay no filamatra ho an'ny ministera ny rano, ny fidiovana sy ny fanadiovana hatramin'ny taona 2024. Mbola nanamafy izay fanentanana izay ho an'ny rehetra tsy mbola nanomboka androany koa ny Prime Ministra Mamitina Rajaonarison raha nitarika ny ekipan'ny primature izy nanao izay hetsika fanadiovana faobe izay teny mahazo arivo teny nambarany fa kolontsaina tokony ampitaina amin'ny taranaka izay fahadiovana izay. Androany izay eto amin'ny primature misafidy hanadio ny manodidina anay zany izay rehetrarehetra mpiasa ato amin'ny primature dia mahazo arivo. Ty volana jona ty moa dia ray volan'ny fitiavan-tanindrazana satria efa hiatrika ny fetim-pirenentsika mankasitraka ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ny fidiovana amin'ny fanentanana antsika manerana ny nosy. Ny mba hafatra amintsika vahoaka malagasy dia ny fikajiana, ny fananana iombonana, ny toerana iarahamonina. Dia zay mahatonga antsika hoe ilay toerana iarahamonina no diovintsika dia tokony ataontsika iverina ho fomba fanao zany ny manadio. Manoloana antsika tsirairay avy manadio ny lalana iombonana, manadio ny toerana iombonana zany
mba ho lasa kolotsaina ho an'ireo taranaka sy ny zanatsika zay zavatra zay iny fa tsy miandro fanentanana foana dia makahirantsika rehetra zay nandray anjara manentana an'ireo zay tsy nandray anjara androany koa ny amin'ny miapitso sy ny ohatr' izany mba hirotsaka ny sehatra. Fanomboana zany androany ny Premier Ministre teo ary nisy tamin'ireo mpikambana sasany teo anivon'ny gouvernemanta ihany koa nefa nitarika izay hetsika fanadiovana faobe izay tamina toerana maro samihafa santionany amin'izany reto entina amintsika manaraka ireto. Voadio, voaloko ary niova endrika tanteraka manodidina tetỳ Ambohijatovo hatrany amin'ny faritry ny fivarotam-boky sy ireo toerana manodidina azy taorian'ny fanadiovana faobe tanterahany fianakaviam-be ministera mponina sy ny firaisan-kina no tarihany Ramatoa Minisitra. Marina fa tafiditra ao anatin'ny fankalazana indray volana fitiavan-tanindrazana mandritra izao volana jon'izao ity hetsika ity. Tanjona ny anatsarana ny endriky ny tanàna sy ny fanabeazana ny olom-pirenena rehetra anana toe-tsaina ity sy manaja fahadiovana ho fampandrosoana fiarahamonina sy ny firenena. Mivoaka madio no salama nampiariny avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mponina eto amin'ny komuna Ambohitrimanjaka izany androany tamin'ny alalan'ny fanadiovana ny tanàna. Izany fanadiovana faobe izany moa natao ho fanehoantsika olom-pirenena ny firaisan-kina sy ny fitiavantsika tanindrazana. Ny fahadiovana moa dia antoko ny fahasalamana dia ny vahoaka salama moa zany mazava ho azy dia mitondra fampandrosoana amin'ny firenena. Koa dia tsy haiko ny tsy ankasitraka atsika rehetra ny mpiasa rehetrarehetra zay nandray anjara mavitrika ary indrindra zany atsika vahoaka malagasy ary atsika amin'ny komune Ambohitrimanjaka nandray anjara mavitrika tamin'izany fanadiovana faobe izany. Ankoatra ny fanadiovana ny tanàna dia nanentana mponina eto amin'ny komuna Ambohitrimanjaka ny ministra ny fahasalamana ikatsa ny fahadiovana eo amin'ny sakafo hohanina mba ho ara-pahasalamana. Ankoatr'izay dia nanolotra fitaovana entina manadio ny tanàna toy izao izy itohizan'ny hetsika toy izao. Zava-dehibe sy manandanja ny fahadiovana, indrindra ny fahadiovan'ny saina sy ny fo, entina manatanteraka ny asa, hoy ny ministra ny finaminam-bahoaka, izay nitarika ny polisy-pirenena tamin'ny asa fanadiovana faobe. Fanadiovana izay dia anisan'ny fanentanana mba hametrahana antsika tsirairay amin'ny toerana misy antsika, mariky ny fanehoana ity ivelany fa manana ny finiavana antsika amin'ny zavatra ataontsika tsirairay. Tsy androany ihany ny fanadiovana fa ny fanadiovana dia isanandro fanadiovana ny toerana sy ny toeram-piasantsika tsirairay. Fa dia mangataka tehaka ho anareo tsy ho endrika ivelany ny fanadiovana izay ataontsika androany fa ny angatahako amin'ny tompon'andraikitra voalohany eto amin'ny ministera dia amin'ny fahadiovan-tsaina sy ny fahadiovam-po. Fotoana ihany koa teto nanentana ny ministra ny amin'ny fanajana sy ny fandraisana ny olona tonga manatona ny polisy-pirenena atao ankitsi-po ny asa araka ny nambarany ampirindra ny filaminana indrindra ny fampiarana ny paikady dia ny hoe polisy manakaiky vahoaka. Santionany andry ny nentina tamintsika teo ireny fa mbola maro be ny tany amin'ny faritra maro samihafa andisirika sy ny fokotany manerana nosy misy vaovao maro be mbola hita am-pelatanantsika amin'izao fotoan'izao manodidina izay fanadiovana faobe izay ka iverenantsika izay rehefa avy eo fa andelo anaraka ireo vaovao maro samihafa isika iresaka ny fampandrosoana any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana satria efa misokatra amin'izao fotoan'izao ny famoaham-bokatra
any amin'iny faritra iny no ny fahavitany lalana RN12 mampitoy any Faradofay sy Vangaindrano izay anisan'ny voantokanana voaingana moa izy ity ary anohy ny anatsara ny vokatra sy ny fifandraisana amin'ny faritra hafa izay ny Grand Sud-Est namafisin'izy ireo ny fisian'ny fikambanana ahafahana manohy sy manatsara izay fampandrosoana ny faritra ny vin'izay meva-bodo arivony Rijarakodson mitatra ny vaovao. Manan-karena ny faritra Atsimo Atsinanana raha tsy ilaza ireo volo fanondrana toy ny girofle, vanille, kafe, saingy tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy izany no ny faharatsiany lalana ka mahasarotra ny fahamoahana vokatra. Ankehitriny, efa mitodika any amin'ny faritra iny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao amin'ny fanamboarana foto-drafitr'asa pampandrosoana maro raha tsy ilaza afa-tsy ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa ambin'ny folo A mampitohy amin'ny Faradofay sy Vangaindrano. Efa misy ampahany amin'io lalan'io azy efa vita tara sy azo ifanakalozana ara-bahatra mihitsy. Ny ametrahana tanjona iraisana amin'izay fampandrosoana izay ny tanjona ho ny mpanolotsaina avo fanavaozana ny Colonel Gervais Andriamiarsoa raha niatrika amin'ny fionambeny zanaka Atsimo Atsinanana teto amin'ny CCI Ivato. Tsinona zany dia sady efa hoe avy any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana tena manana ny anabavy sy ny rahalahy ihany koa izay manana compétence afaka diara-iasa fitondram-panjakana amin'izany fampandrosoana amin'ny faritra Atsimo Atsinanana zany. Mitriko nefa ny tena dia tafiditra ao anatin'ny mpitondra fanjakana zay koa dia mifameno zany sady mpianatra teo aloha na vita fianarana avy amin'ny faritra Atsimo Atsinanana mpitondra fanjakana avy amin'ny Atsimo Atsinanana fotoana amin'izao ahafahana manosika izany fampandrosoana zany. Maro tokoa ny vina azo atao amin'ny fampandrosoana amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ary maro koa nefa ireo olona avy amin'ny faritra Atsimo Atsinanana manana ny fahaizana, manana ny traikefa amin'izany fampandrosoana amin'ny faritra Atsinanana zany. Dia ny fahampivadiana ireo olona manana ny vina, manana traikefa sy ny vina ny fitondram-panjakana zany zao no atambatra no atongavana amin'izay fampandrosoana faritra Atsimo Atsinanana zay. Filoam-boninahitra ity fikambanan'ny artiste des Grand Sud-Est ity ny Colonel Gervais Andriamiarsoa. Mpanakanto telonjato eo no mivondrona ao anatin'ny fikambanan'ny mpanakanto avy any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ity izay entina hanasongadinana ny kolontsaina misy sy mampiavaka iny faritra iny. Ametraka ny lanja amin'ny mpanakanto avy any Atsimo Atsinanana ihany koa ny tanjona Mangaliba, gadona izay anisan'ny mampiavaka ao Fort Dauphin, raha toa ka ny Kaosy ao amin'ny Vangaindrano ary ny Batrelaky ny ao Farafangana. Manan-karena gadokira sy kolontsaina radio ny Grand Sud-Est. Efatra no mivondrona ao anatiny raha distrika ny resahantsika mety tsy voatanisaka daholo fa tanisa vitsivitsy ihany dia manomboka aty Fanadina, Ranomafana, Ikomba, Mananjary, Nosy-Varika, mandeha any Manakara, Vohipelo, Farafangana, Midongy, Atsimo ary hatrany amin'ny faritra Anosy any Fort Dauphin. Izay zany le hoe Grand Sud-Est. Ny tanjona moa dia hametraka antenne tsirairay isaka distrika hitantana ny fikambanana eny anivon'ireny distrika ireny satria ngeza be le Grand Sud-Est. Tsy jano eto Antananarivo irery ihany ny hetsika fampifondronana ny zanaky ny faritra Atsimo Atsinanana fa hotohizana any amin'ny faritra. Tena ilaina be amin'ny asa fampandrosoana tokoa moa izay firaisan-kina sy firaisan-tsaina izay fa efa ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena isika anisan'ny olo-mangam-pirenena vitsy sy mpafantatra raha izany Rombalahy Volana ary Andriamanalina Raymond izany. Izy izay akademisiana sady mpikabary, skoto, mpitondra fiangonana ary tia tanindrazana nogadrain'ireo mpanjanantany nandritry ny 9 taona izy ka no tsy haevina teny amin'ny Akademia Malagasy Tsimbazaza ny mombamomba izany Rombalahy Vola izany androany ho antsika taranaka aty aoriana miaraka amin'ny Ambinitsoa Andriamanservely sy Ernirina Rasoloarjona. Olo-mangam-pirenena i Randriamanalina Raymond na Rombalahy Vola vitsy mpafantatra ka ity hetsika ity no nitarafana ny zavatra niainany ary asongadina mandritra an'izany i Rombalahy Vola sy ny fitiavan-drazana, Rombalahy Vola sy ny kabary ary asa soratra, Rombalahy Vola sy ny fiangonana, Rombalahy Vola sy ny maha-akademisiana azy ary Rombalahy Vola sy ny fikambanana mpanazava stily.
Rahandriamanalina Raymond dia tena tia tanindrazana. Tamin'ny 1770 dia anisan'ireo nitarika ny tolom-panafahana tany amin'ny faritra fisakana izy, ary 7 taona taoarinan'ny tolona izay natao tamin'ny 1770 ihany dia nampidirin'ny mpanjanakapontsy izy nandritry ny 7 taona angarangidina, ary 12 izy no niova toeram-pigadrana ny farana tany Anosilava. Fa Rahandriamanalina Raymond ihany koa dia iray amin'ireo 4 mirahalahy nanangana ny fikambanan'ny mpikabary malagasy izay mbola misy hatramin'izao fotoana izao. Fa Rahandriamanalina Raymond ihany koa dia mpanoratra. Tao anatin'ny fotoana fanjanahantany dia nisy fifaninanana nataon'ny Amicale des écrivains et des poètes malgaches, fifaninanana asa soratra. Rahandriamanalina Raymond no nahazo voalohany tamin'izany, ary ny tantara Andrianandriamampandry izay somary mbola nafenina teo anatrehan'mpanjanaka ihany no nataony niady rimo nazahoany voalohany. Ankoatran'izay dia akademisianina Rahandriamanalina Raymond, lazaintsika hoe avara-py. Be dia be ny asa fikarohana nataony, indrindrindrindra fankolontsaina Betsileo. Dia izany lehilahy izany ihany koa dia mpitandrina, ary tena nahery fo tamin'ny asa fanompoana n'Andriamanitra. Na tany am-pigadrana na taty ivelan'ny figadrana dia mpitandrina foana izy. Tamin'ny taona 1770 ka hatramin'ny 720 dia mpitandrina tao amin'ny FJKM Masonierana izy. Tao anatin'izany fitandreman'izany no nanangana ny sampana mpanazava stily tao amin'ny faritra. Izay ny antony mahatonga ny mpiketrika ny lanonana mpanazava stily avy eo Masonierana. Marina fa i Rahandriamanalina Raymond na rombalahy vola moa dia teraka ny volana Janoary 5/17 ary maty ny volana Jolay 7/7. Izay ny fampatsahivana ny tantarany rombalahy vola zany tsara ho fantatritsika ankizy aty aoriana, fa tafiditra anatin'izay fanamariana ny hetsika ny fetiny 9 Jona izay ihany ny fanamariana ny fiverenan'ny fahaleovatenan'ny malagasy, izany hoe tsingeritaona faha 20 zany. Dia nisy ihany koa ny lalao baolina kitra, lalao ara-pirahalaina izay nikarakarain'ny ministeran'ny Foloanda raha ny voka-dalao dia lavo ny polisy pirenena tamin'ny isa 3 ny zandary izay manao akanjo foty hitantsika amin'ny sary. Ny zandary foana moa no nitarika nandritra izay fizaram-potoana voalohany izay tamin'ity lalao ara-pirahalaina ity, ka misy fanampanazavana misy kokoa arahantsika hoentin'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny Foloanda ny jeneraly Andriamasinoro Fanjatiana. Ny atsika tao androany ity dia tafiditra anatin'ny fankalazana ny faha 19 taona ny nazahoantsika malagasy ny fahaleovatena, ary faha 19 taona koa ny foronan'ny Foloanda. Asaky isa taona moa zany dia misy hetsika toy izao. Ny hetsika toy izao moa zany dia mba hoe ametrahana hatrany ny firalahiana, ny fiarahametana amin'ny lafin'ny fanatanjahantena. Ka androany zany dia finale ny androany ny eo amin'ny lafin'ny amin'ny staff zany dia ny police pyrénéenne eo amin'ny gendarmerie nationale. Dia rehefa avy eo zany amin'ny lafin'ny open izy dia ny mixte dia ny fitafika eo amin'ny police pyrénéenne. Dia piralahiana moa zany le lalao, ary koa ivozina hatrany le hoe firaisankina fiarahametana ao anatin'ny FDS. Ao anatin'izany moa zany tena misongadina indrindra dia hoe ny match ny Mahamasina. Na zany natsaina nefa maromaro ihany koa le hetsika izay natao eo amin'ny lafin'ny ara-pinoana. Dia misy fitaom-pivavahana lehibe izay ho tanterahana ny FFKM amin'ny alahady ho avy izao. Dia ny zoma koa dia efa misy koa ny zoma ny amin'ny area mosquée ny centième hectare, ny sabotsy koa ny amin'ny adventiste. Dia isy koa ny gala évangélique amin'ny alahady hariva eo amin'ny palais de sport izay antsoina ny olona rehetra anatrika an'izany, satria bedabe ny chorale izay manan-talenta manerana Madagasikara ho avy eo. Sady fetin'ny Foloanda moa zany efa fantatsika tsara izay fetiny 9 Jona izay ka mbola ao anatiny izay hetsika ny Foloanda izay ihany nisy ny fampisehoana miavaka nataon'ny hery fiarovana sy filaminana teny amin'ny Maki Andotapenaka ny takariva teo, ka eo ampandrafetana ny sary mifanaraka amin'izay ny mpanao gazety ny televiziona malagasy. Dia ho arahantsika eo izay vantany vavonina fa mandra-piandra izay aloha dia resaka fananantany sika, satria nisy fizarana karatany sy
titre faobe indray tany amin'ny distrikany Mandry Tsaratanana nandritran'izay hetsika izay nataon'ny ministera notariny ministry ny fanajariana tany sy ny raratany dia nisy tokantrano valonjato no nisitraka izany tany an-toerana araka ny fampitambavaon'ny Georges Zasson sy Randriana Solidarina. 5 isan-jato ny raharaha ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany aty amin'ny distrikany Mandry Tsara dia saika fanolanana aratany avokoa ka miteraka lonolony sy tsy fankazoana eo anivon'ny fiarahamonina ka zary vato manakana amin'ny fampandrosoana. Mitondra vahaolana amin'izany ny fitondrana ny fanavaozana amin'ny alalan'ny ministera ny fanajariana tany sy ny raharahantany ka tantsaha manodidina valonjato aty amin'ny distrikany Mandry Tsara no nitolorana karatany sy titra tany fahobe. Mahazo matoky ianareo fa hovahantsika tsikelikely io tegna olana aratany mahazo mivoaka malagasy. Manomboka fizarantsika titra sy ny famahana olana goavana mahasarina amin'ny vahoaka. Ary vogniny koa zany zay ministera hahatonga atsika ho voavahaky olana zay olana tsika aratany. Raha misy ny olana mampisy ady dia io olana aratany. Takatry olana aratany miady ny mpihavana, miady ny mpare-tanàna, miady ny fifanolobodirindriny noho ny tany. Dikan'izany famahantsika olana aratany eto Madagasikara anisan'ny mamaha ampahany betsaka amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Mahatsapa ny tantsaha aty amin'ny distrikany Mandry Tsara fa mipaka aty ifotony ny fanavaozana. Soranay be dia be ny fanjakana indrindra ministra ary ny firindan'ny fanavaozana jusque ty ambanimariny ny fanavaozana satria tonga ny tragnony fokon'ologno zay minagnano fangatahana ny fananany tany. Nararotiny ministry ny fanajariana tany sy ny raharahantany nandritra ny fiainana tamin'ny vahoaka taty amin'ny distrikany Mandry Tsara nitondra ny fanazavana ny politika amin'ny ankapobeny mahakasika ny ministera izay iandraiketany ary teto ihany koa nanolorana ny fampitaovana ho an'ny tompon'andraikitra misahana ny raharahantany aty amin'ny renivohitra Androna. Fanafatra Sofia isika dia andomana avaratra ao amin'ny fatra Diana iny satria nanokatra ny fikanandopatra ny tanora tany an-toerana ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena izay nanambara fa ho raisina avokoa ny hevitra ireo tanora rehetra hitondrona fampandrosoana mifanaraka amin'izay filan'ny tanora izay araka ny fampitambavaon'ny Eugénie Rasoanirina solitenan'ny televiziona malagasy any Antsirana. Fanamafisana ny feo sy ny anjara toeran'ny tanora amin'ny famolavolagna ny politika nasionaly ny tanora sy ny fanatanjahantena izao fanangonan-kevitra izay fomba iray ahafana mampita mivantana ny etaheta ifanaraka amin'ny zavamisy aty ifotony ny fanapahan-kevitra izay ikatsahana vahaolagna ahafahan'ny tanora mandeha anjara feno amin'ny fampandrosoana ny ara-tsosialy sy ny ara-toekarena ary indrindra ny fagnavaozana ny firenena. Fieritreretan'ny tanora eto amin'ny faritra Diana province Togo izany hoe hetaheta ny fampana zany. Betsaka ny fitakiana, betsaka ny hetaheta, ataontsika hoe ny aspiration ary betsaka ny vinavina na programa zay neritreretin'ireo tanora reto hoentina manavao manarina anty faritra ary anty Madagasikara eto. Mitondrana ady hevitra makasika an'ireo hevitra izay tena mahafampana amin'izao fotoana izao ny lafiny politika, fifidianana, ny lalàna, ny rafitra, fanovana rafitra izay takina isanandro fanarenana ny sosialim-bahoaka ary ny anjara toeran'ny tanora amin'ny fitantanana anty Madagasikara. Isan'ny vato fehizoro amin'ny fampandrosoana sy fivelaran'ny tontolon'ny fanatanjahantena ihany koa izao fikonan-doha sy fifampidiniana natao taty Antsiranana izao. Izany hoe ino zegny le olana, ino koa zegny le vahaolana mitatsika, ino zegny le sport zegny tokony mety sady ahafahantsika zegny mampandroso izy malakilaky zegny aty amin'ny faritra zava ahafagna mba hoanina zegny politique nationale des sports zegny eto Madagasikara zegny tsy latsa-danja amin'izegny moa zegny ny aty amin'ny faritra Diana. Nanamafy Andriamatoa ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena teto Antsiranana fa tsy ho isy ho raraka an-tany ireo hevitra sy sosikevitra rehetra ny voaka teto nandritra ny roa andro fa tsy maintsy ho entina any amin'ny fikonan-doha nasionaly.
Ankoatra izay resaka fijerena vahaolana ho an'ny tanora izay dia niresaka ny vahaolana amin'ny fahatapahan-jiro izay anisan'ny mampitaraina ny mponina ny antsiranana ny ihany koa ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena nambarany fa ho ampiasaina ireo groupe électrogène enina hafa nampiana ny groupe hafa izay efa mihodina amin'izao fotoana izao ary izy vahaolana hoentin'ny fanjakana hoy izy araka ny famitambavao ny Eugénie Rasoany Irina Trany. Mitady foto-drafitrasa sy ireo kojakoja ara-teknika maro samihafa ahafahana mamelogno sy mamatsy ny banga ankoatra izay efa vokariny orinasa Enelec ireo milina enina lehibe mipetra-potiny tsy misy ny atao azy izay tonga aty Antsiranana maneho ny fahavononana sy manakaiky ny vahoaka ny fitondram-panjakana ny fanavaozana Repoblika izay tarihin'ny Colonel Randjenerina Mikael amin'ny famahana ireo olana sedian'ny vahoaka tamin'ny alalan'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena taty Antsiranana. Efatra misy ireo moa no efa installé fa mbola misy no mbola mipetraka fotsiny tsy hita ny anaovana azy satria mitady foto-drafitrasa izany mitady équipement technique ahafahana mamely sy mamatsy ny banga ankoatsy nefa omeny Enelec sy omeny ny regroupe antirama eto Atigo. Ny vahaolana avy ny finoa dia horaisiny an-tànana ireo filana ny oentimanana arabola oentina manangana ny mandana anaty fotoana fohy sy haingana amin'ny fidianana an'ireo équipement technique rehetrarehetra ilaina ahafahana mamerina haingana ny fahatapahan-jiro izay mbola misy eto amin'ny chef-lieu de province Diego. Nisongadina teto ihany koa ny fijerena akaiky ny fanatevenana ny teknisiana ao anivon'ny orinasa Jirama eto Antsiranana sy ny traikefan'izy ireo. Ny fahatapahan-jiro izany no tena olana mamparary ny mponina any Antsiranana fa ny resaka vidim-bary kosa no tena mampitaraina ny mponina any Ambatondrazaka ny amin'iny faritra laotra Mangoro iny ny eno izay etaeta ny vahoaka ny eno ny fitarainana izay ny nisy ny aty tany izay solon-tenam-panjakana tany an-toerana nresaka ny amin'ny programana asan'ny fanavaozana tamin'ireo vahoaka izy ary nitondra ny fanentanana manokana ihany koa ny amin'ny fahazotoan'ny olom-pirenena handray anjara amin'ny fikoanandoha-pirenena araka ny famitambavaon'ny Michel Ader Manalina sy Arnantenaina Ratsindrabe. Mila firaisan-kina sy fahavononana vao ahatratra ny fampandrosoana eo amin'ny faritra iray. Takin'ny fitondram-panjakana maefa amin'izao fotoana ny fanavaozana izao ireo ary mitaky fanavana toe-tsaina. Ny vohitra io nandritra ny fionana mivantana nataon'ny ministry ny aty tany sy ny fitsinjaram-pahefana sy ireo mpitondra fanjakana aty amin'ny renivohitra ny faritra Laotra Mangoro, tary ny prefeta Ambatondrazaka sy ny lehibe ny faritra Laotra Mangoro ary ireo vahoaka ety fotony. Ny tafa sy ny aino ireo etaetan'ny olona ety fotony tenany no sady nampafantatra ihany koa ny politika ny fanjakana ny fanavaozana amin'izao izay misy lohahevitra 3 lehibe. Voalohany amin'izany dia ny fanatanterahana ny concertation nationale izay iatsona ary nanentanana ny vahoaka malagasy rehetra aty amin'ny faritra Laotra Mangoro mba handray anjara mavitrika amin'izany concertation nationale izay hiainga avy ety amin'ny faritra ary hiakatra amin'ny concertation nationale rehefa avy eo. Ny faharoa dia ny fanatanterahana ny ireo fifidianana izay ho ataontsika izany any amin'ny taona 2024 iny ny fifidianana no amin'ny taona 2024 fa ny asa rehetrarehetra mifandraiky amin'izay dia efa manomboka amin'izao fotoana izao ary anisan'izany ny fanatanterahana ny refonte ny liste électorale dia nentanina koa ny mponina taty izany mba handray anjara mavitrika amin'izay fanatanterahana sy fiomanana ho amin'ny fifidianana satria ninninona zavatra rehetrarehetra ataontsika dia tsy maintsy miafara amin'ny fifidianana ihany satria tsy maintsy mitodika any amin'ny vahoaka ihany ny zavatra rehetrarehetra atao dia izay ny mission lehibe faharoa dia mission fahatelo moa izany dia ny fahamalina an'ireo filana maiky ny mponina ny fotony izany anisan'izany ny famahana ny olana amin'ny jiro ny rano ny famahana olana amin'ny fampianarana eny amin'ny université eny amin'ireo tontolo ny fampianarana sy ny rehetrarehetra. No ararotiny lehibe ny faritra Laotra Mangoro izao fionana izao izay nanaovany tatitry ny asa vita nandritra izay efa bolana ny tantanana izay
izay niompana betsaka amin'ny fampandrosoana ny faritra aloatra mangoro. Anaraka vetivety ny fampisehoana miavaka nataony teo anivon'ny hery sy fiarovana sy filaminana isika ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny 24 jona fetin'ny 10 ihany koa izay ahitana taratra fa mivoatra araky ny toejava misy ny fahaiza-manao zany FDS izany amin'izao fotoana izao ho antoky ny fiarovana sy ny filaminan'ny vahoaka izay aseho an'ny Griffin Bakonena amintsika eo amin'ny sarin'ny Roger Andriamanalina ny fahaiza-manaon'izy ireo. Avy tany amin'ny 2 metatra no nilatsaka tamin'ny Elonaina ireo miaramila nanao fampisehoana ho an'ny tafika malagasy naseho an'izy ireo fa mahafeny Elonaina ary tsy sakana amin'ny famitana iraka ny fahasarotan-dalana satria afaka milatsaka amin'ny Elonaina rehefa ilaina. Ireo asa andavanandro manoloana ny trangam-piarahamonina feheziny FDS amin'ny fampiasana teknika ka isan'izany ny alika mpitsongodi ho an'ny fampisehoana indray nentiny teo anivon'ny Gendarmerie. Niavaka ihany koa ny any polisy Pirenena nahitana ireo vondrona manokana avanana amin'ny fiarovana olona ambony indrindra fa ny fikirakirana ny basy sy ny fahaiza-manao manokana. Tanjona tao anatiny izao demonstration dynamique nataony hery fiarovana sy ny filaminana izao ho fanamariana ny fety Pirenena sy ny fety ny folo alina indrindra fa ny fivoarany asa tanterahan'izy ireo manoloana ny vaninandro iainantsika amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fanavoazana. Rezany santionany amin'ny fanehoana ny fahaiza-manao ny hery fiarovana sy ny filaminana izay mbola ho hitantsika ihany izy ireny amin'ny fetin'ny 24 jona amin'ny matso izany fa feno 40 taona ny voahan'ny gazety voalohany izany hoe tany amin'ny voalohan'ny volana jona 1970 tany no nisy izay gazety voalohany nivoaka teto Madagasikara izay dia gazety teny soa halanandro izay an'ny misionera anglisy ary tamin'ny teny malagasy iray manontolo no nandikana izany ao anatin'izay fanamarenana ny 70 taona ny voahan'ny gazety voalohany izay dia nisy ny famelabelaran-kevitra izay mikarakara ny mpianatra ny science politique ao amin'ny université catholique ny UCM omaly zany izay nandraisandreo sehatra maro anjara araka ny famitiana ny James Saramarson moa zany izay filohan'ny olavitra ny mpanao gazety teo aloha no ampatsiahintsika ny tantaran'izay gazety voalohany teto Madagasikara izay eo amin'ny fandraisam-peo ny mahatrara marikotsy Firarjaona. Enimpolo amby zato taona ny gazety malagasy ny gazety voalohany tranga zany tany amin'ny 1er juin 1866 ny gazety niseho tamin'izay dia hoe le teny soa analanandro gazety navoakan'ny misionera anglisy ny lemesany ary tany amin'ny trano printy marivolanitra ny nivoany ary tena tamin'ny teny malagasy manontolo gazety nanaparitana zany fomba fiainan'ny finoana protestanta tamin'izany fotoana zany. Tsika moa zany zao enimpolo amby zato taona tateorina mivoatra misy ny haino manjery sy ny fahitalavitra mbola miampy ihany koa moa zany ty tontolon'ny réseaux sociaux tatoato ty zany zay tena miazakazaka tokoa eo amin'le numérisation dia verina hoe tokony hisy fanetanana indrindra zany ho any amin'ny mpanao gazety fa misy hoe manahirana le tambazotra sy famoahana vaovao tsy marina fa ny famoahana vaovao ankehitriny zany dia miazakazaka ny tsara tao angamba dia hoe ampiarina ny lalàna amin'ireo miopefo sy manao zavatra tsy mety mbola betsaka ny
ady atrehan'ny mpanao gazety eo amin'ny hoentomanana nataontsika hoe ny karama iasana tsy afenina amin'izany ihany koa ny aminaino amanjery-panjakana satria mbola misy namana sasany iny mbola any amin'ny sehatra hoe vacataire mba tokony hodiniana zany ny anatsarana n'izay toerana maha asa an'ilay andraikitra na asana fanaovana gazety zay dia eo ihany koa ny firaisan-kina amin'ny mpanao gazety satria aza adino fa ninonninona firenena na fitondrana mandalo tokony hijanona hatrany zany le mpanao gazety hitazona an'izay asa masina iadidian'izay. Zay zany tantarany gazety voalohany teto Madagasikara zay tsara tsy ahivina amintsika fa noho izy antsika ny vaovao dia resaka fampandrosoana isika misy diaspora malagasy misa 700 avy any Frantsa, La Réunion, avy aty Afrika izarany trakefany sy ny fahaiza-manony amin'ny sehatra maro samihafa izy ireo eto Madagasikara nanomboka taona 2024 ary toetra amin'ny 2024 ao anatin'ilay fandaran'asa loharano 2 izy ity izay vatsiany Agence Française de Développement ary eo ambany feministeran'ny raharambahiny ary nampahafantarina moa ireo diaspora malagasy 13 mianadahy izay hiasa an-tsitrapo amin'ny distrika 12 mandritry ny 4 bolana. Miraindrianjafy sy Rijarakitso. Migadona eto Madagasikara izy 13 mianadahy diaspora malagasy mianatra any France, La Réunion, Japon, Afrique ary tsy ho ela dia hiparitaka any amin'ireo distrika 12 eto Madagasikara izarany fahaiza-manao ny traikefany. Anisan'ireo Minson Jameson izay hiazo anantalahy. Anompo tanindrazana ampandrosoan'ilay firenena arak'izay tratra aloha fa tsy voatery hoe miandry zavatra ngeza be fa io ny eo ary tsy maintsy manomboka amin'ny zavatra kely koa vao tonga amin'ny zavatra lehibe. Ny fahasalamana, fiainana ara-tsosialy, fahazoana rano-fisotro madio, fiarovana ny tontolo iainana, anisan'izy anaovan'izy ireo asan-tsitrapo. Efa nahitam-boka ny ohatra ity hetsika ity raha tsy laza afa-tsy ny nataon'ireo diaspora tamin'ny toerana fitaizana zazak'ambodia iray tao Toamasina. Nanampy betsaka ho an'ireo ankizy izay tezanareo amin'ny resaka autonomisation aloha, leadership ary ihany koa mifampizarana fitenenana frantsay ary famezana an'zareo vina sy fietreretana hoe zahay koa ange afaka indray androany mety miaina ho diaspora zany ary koa misy ny fiantraikany satria tao amin'ny tamin'ny volontaire tamin'ny 2025 tao amin'ny SOS village d'enfants zany sehatra tao anatin'izay hoe autonomisation ny jeune zay sy ny appui à l'employabilité dia ny entrepreneuriat dia nisy ankizy tanora izay mbeazina tao amin'ny SOS village d'enfants dia efa niaccompagner volontaire afaka nanangana ny tsena keliny. Fampandrosoana Madagasikara no tanjona ho azy ireo. Ny fampandrosoana hoentin zareo moa zany dia hitondra ny fahaizany ny expérience zareo izay tany ivelany no entiny ho zarainy mety aty am-poky mety amin'ny collectivité locale aty amin'ny tanindrazana. Etsika ao anatin'ny fandaran'asa loharano 2 izay vatsian'ny Agence Française de Développement eo ambanin'ny fiahin'ny ministeran'ny raharambahiny amin'ny alalan'ny Organisation Internationale pour les Migrations Madagascar na ny OIM izay tohanan'ny etsika amin'ny alalan'ny Fonds d'Expertise France sy ny Institut de Recherche pour le Développement. Vitsy ireo mpampianatra teny japoney eny amin'ny université antony mahavaofetra ireo mpianatra amin'ity sapam-pifananty izany na dia maro azy ireo mpianatra izay liana amin'izany ary misy foana kosa nefa ny vatsim-pianarana ao an'ireo mpianatra ny Japon ary efa maro ny sitraka izany raha ny fifampizarana nataon'ireo mpianatra sy teratany japoney eny araka tamin'ny ambasady omaly hoentiny miraindrianjafy hatrany amin'ny sady ny firarajana. Maro mpianatra liana amin'ny fianarana ny teny japoney aty amin'ny anjerimanontolo. Mbola voafetra nefa ny isan'ireo mpianatra raisina satria mbola vitsy ireo mpampianatra. Manodidina ny 700 eo amin'ny taona voalohany amin'ny anglais japoney ary 20 malagasy japoney. Mbola mijanona amin'ny lisanse ihany koa ny fianarana ity. Mavitibitika tokoa ny mpianatra eny amin'ny université amin'ny fandratovana ny teny japoney. Amin'ny resaka arak'asa misy fa vitsy le mbola tena hoe miasa miaraka amin'ny japoney aty satria ny antony mbola tsy dia be donina asa japoney loatra sy Madagasikara fa kosa ny mpianatra mahazo vatsim-pianarana manomby fianarany any Japon no tena maro.
anisan'ireo mpianatra nisitraka izay vatim-pianarana Japon izay tamin'ny alalany Sumitomo Corporation i Famentso sy Manarivo Joseph ny taona 2024 sy ny taona 2024. Ity farany izay manana tanjona ny ampifandray bebe kokoa any Japon sy Madagasikara. Tena tiako moa zany ny resaka fampifandraisana ny Japon sy Madagasikara zany satria za manokana zany mahita tena hoe misy zavatra tsara be dia be zany azon'ny malagasy ianarana avy any amin'ny japonais dia misy zavatra tsara be dia be koa azon'ny japonais ianarana avy any amin'ny Madagasikara fa amin'izao fotoana zao zany mbola kely zany ny fifandraisana eo amin'ny japonais sy Madagasikara dia ny asa tiako atao zany dia hoe mba anatin'ny secteur resaka fampifandraisana mety hoe diplomatie angamba ny tenenana anazy fifandraisan'ny japonais sy malagasy dia mba hifandray bebe kokoa foana hatrany manomboka zao zany. Nisy omaly ny fifanakalozana sy ny fifampizarana teo amin'ireo mpianatra teny japonais taona fahatelo niaraka tamin'ireo mpianatra nianatra tany Japon sy ireo teratany japonais to Madagasikara. Ary isan'ny resana tao anatin'izany ohatra ny asan'ny Japon. Marena fa nanomboka ny taona 2024 no nanohana tamin'ny famatsinana vatsim-pianarana ireo mpianatra teny japonais ny Sumitomo Corporation ary ataony isan-taona. Maro zany liana mianatra izay ny teny japonais izay fa ho an'ny teny malagasy kosa izay fitenin-drazantsika tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny iray volana izay teny malagasy izay indrindra ny ainteny ka etsika fampiroboroboana ny fampiasana ny teny malagasy amin'ny sehatra rehetra mandritra ny roa andro dia misy olona maromaro no vory avy amin'ny sehatra isan-karazany ohatra ny amin'ny tontolon'ny teknôlôjia, ny fampianarana, ny fandika-teny, ny aiteny, ny serasera sy ny kolotsaina sy izay rehetra tia teny malagasy izany no iona araka ny fampahafantarany Meva Bodarfony sy Ambinitsoa Andriamaservilo. Larana fahazato be mpampiasa indrindra amin'ny teny 7 maneran-tany ny teny malagasy. Ny 20 isanjato malagasy dia tsy miteny afa-tsy teny malagasy izay teny tokana fa miseho amin'ny karazana fiteny samihafa. Ny teny anefa dia singa iray mitahiry ny maha izy ny firenena iray sy ny kolotsainy. Ny ankamaroan'ny fahalalana, ny sofanararoatra ary ny fitaovana eto amintsika anefa amin'ny teny frantsay avokoa. Raha miara-misala amin'ny fanomezan-danja sy ny fampiasana ny teny eo amin'ny sehatra izay misy azy ny olona iray dia azo ovaina izany hoy Ramatoa Ando Voniary izay tompona indraikitra eo anivon'ny fikambanana teny gasy roa teboka ohatra. Ny tanjona ao anatin'ny hetsika hainteny dia fanehoana hoe azo ampiasaina amin'izao fotoana izao sy amin'ny ho avy ny teny malagasy ary koa fampionana ny ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny teny malagasy indrindra ny mpahay teny sy ny mpampiasa teny ary koa fampahafantarana ireo ezaka efa misy manodidina ny fampiroboroboana ny teny malagasy ary manarak'izay dia hoe fampizarana ny atsika rehetra hoe iteny malagasy eo amin'ny sehatra rehetra. Etsika voalohany amin'ny aiteny ity natao ity. Aiteny izay etsika ampiroboroboana ny fampiasana ny teny malagasy amin'ny sehatra rehetra, indrindra ny fitantanana sy fandrarana, ny fanabeazana sy ny fampianarana, ny tontolon'ny asa ary ny teknôlôjia. Amin'ny ankapobeny ny fitondram-panjakana dia manohana ny izay fampiroboroboana ny teny malagasy izay rahantsika malala fa mizotra amin'izany lalan-tsaina fanomezan-danja, fanomezan-kasina ny teny malagasy zany ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Manoloana izany ny ministera isan-tsokajiny tompona andraiki-panjakana eto anivon'ny tany sy firenena dia tsy mikely soroka manohana an'izany lalan-tsaina izay entin'ny filohan'ny fanavaozana izany amin'ny alalan'ny fanohanana ny hetsika samihafa manodidina ny teny malagasy. Eo ihany koa ny fampiroboroboana ny teny malagasy eo anivony izay asa-panjakana izay dia miroso tsikelikely amin'izay fanofanana sy ho fampiroboroboana fanomezan-danja ny teny malagasy eo anivony izay asa-panjakana izany ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina amin'izao fotoana izao. Arena iombonana ny teny malagasy ka anjaran'ny tsirairay ny mitahiry sy ny mampivelatra azy satria tokoa ny teny malagasy mahalaza ny ankehitriny sy ny ho avy.
Fahetsika mbola mitohy ihany koa amin'izao fotoan'izao ilay fisoratana anarana biometrika ary tsy azo hidivirana ny fandraisana anaran'ireo ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsain'ny tanàna ny amin'ny fitantanana ny fitarainana eny fotony mandritra izay hetsika fisoratana anarana biometrika sy firosoana amin'ny fampiasana ny aitao arakajy mirindra izay amin'ny famoahana ny soram-piankonana ka izay indrindra no antony nitondrany ny tetika asa prodigia fiofanana ho an'ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ho an'ny distrika Ambatoboeny sy Marivoay manokana izay nanaova ny prisikara Kodinandrasana sy Andrajoana Arvao fanangonam-baovao. Nafana ny adihevitra teo amin'ireo ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina ny tanàna avy amin'ny distrika Ambatoboeny sy ny distrika Marivoay faritry Boeny nandritra ny fiofanana nomeny ny tetika asa prodigia azy ireo teto Mahajanga mahakasika ny fitantanana ny fitarainana eny fotony indrindra fa ao anatin'izao vanim-potoana anaovana ny fisoratana anarana biometrika izao. Voaresaka ihany koa ny momba ny fampiasana ny aitao arakajy mirindra amin'ny famoahana ny soram-piankonana naverin'ireo tompona andraikitra teo anivon'ny prodigia izay nitondra ny fiofanana teto ny tena tanjon'ny fanjakana malagasy marina amin'izany fihetsika fisoratana anarana biometrika izany ary raha sendra olana inona ny fepetra raisina. Maro ny vahoaka manantona anay eny anivon'ny commune na eny an-trano ary manontany dia indraindray somary sadaikatra ihany fa ohatrany hoe tsy ao anatin'ilay système ny ben'ny tanàna ka ny veriko zany fa raha ny zavatra ny fampizarana teto androany afana mamaly tsara an'ireo izay mety ho fantaniana sy etaetany vahoaka any fotony eny anivon'ny commune. Ny fihafanana aloha hitako tena tsara ary mety satria maro no mahafantatra fa mifampahalalana amin'ny fanentanana manamafy anjetra kefa amindreo satria izay mifintantanana tena sahirana manahirana anay ny tsy fampiany fampelezana n'izay fanentanana eny anivon'ny vahoaka izay. Jerentsika ny fiofanana androany dia tena azo lazaina hoe misy ny fifanankalozan-kevitra midika zany fa azo nireo ben'ny tanàna sy ny présidenty conseiller ny fampiofanana androany ary afaka iainany tsara na tsy misy ary ny tetika asa prodigia makasika ny fitantanana ny fitarainana izay. Nomena fiofanana momba ny ady amin'ny herisetra ihany koa izy ireo ny fomba fisorohana sy ny fandraisana an-tanana raha sendra izany tranga izany. Manomboka eto araka izany dia afaka mametraka ilantsoina hoe komity hitantana ny fitarainana eny fotony ireo commune mandrafitra ny distrika Ambatoboeny sy ny distrika Marivoay. Iverenantsika amin'izay ny tohin'ireo hetsika fanadiovana faobe manerana nosy tamin'ity sabotsy ity maranantsika ny vaovao. Nodiovina avokoa ny lalana sy ny elakelan-trano indrindra ny tsena teto Sabotsina Mehina toerana nanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fanadiovana faobe tato amin'ny faritra Analamanga ny tarihiny avy amin'ny ministeran'ny rano natrehin'ny prefet Antananarivo sy ny SMA. Tsy tonga ho azy na tonga ny fanadiovana miaraka amin'ny ministeran'ny rano tsisy dikany raha ohatra ka manana rano fisotro madio tsika nefa ny tontolo manodidina antsika mbola maloto ka ny politika ny ministera rano fadiovana sy fidiovana ao anatin'ny politika nasionaly ny rano fadiovana sy fidiovana nampine asa dia mametraka ho lara-pahamehana ny makasika ny fadiovana na eny amin'ny fokotany sy eny amin'ny tanàna maro isan-karazany zany na ny amin'ny sekoly na ny amin'ny tombom-pahasalamana izay misy rehetrarehetra ka andraikitra ny tsirairay avy ny faharesaka fahadiovana dia ny anjaran'ny ministera rano dia manentana ny tsirairay avy Samy nanao asa fanadiovana moa ny isan'ny tanàna taty Antananarivo Avaradrano tamin'ity anio ity. No hatsaraina ny toerana maitso tamin'ny alalan'ny fanadiovana sy fambolena voninkazo ary ny fanapahana ny hazo mety anelingelina ny taribia ny jirama ny amin'ny fandokona ny sisin'ny zaridaina. Ankoatr'izay ihany koa dia nototoran'ireo lavadavaka feno rano miditra makany amin'ny hopitaly. Ireo no hetsika nanamarina ny fanomboana ny tao-panadiovana taty amin'ny faritra Anosy natao teto amin'ny hopitaly be sy ACR Rambonady Dolagnaro ny arahan'ireo sampandraraha-panjakana sy ny tsy miankina ary ireo fikambanana maro samihafa misy eto amin'ny renivohitr'ny faritra.
tafiditra anatin'ny fankalazana ny fa 40 taona nazahoan'ny Madagasikara fahaleovantena ihany koa izao hetsika izao ka ny fitalavam-paritra ny rano ny fanadiovana sy fidiovana anosy no toko-marika tamin'izany. Manamaka fitaovana-tanindrazana satria mendrika n'izany hoe fahadiovana zany Madagasikara raha ohatra ka ankalaza ilay fetim-pirenena. Dia izao moa no natao ho fanentanana nataon'ny ministeran'ny rano fa tsika tsirairay hoe samy andray andraikitra mba hiverina amintsika indray ilay ataoko hoe kolotsaina malagasy miaina ao anatin'ilay fahadiovana. No amafisiny lehibe ny faritra Anosy hatrany moa ny fanentanana mba ho fampirisiana ny tsirairay hanadio ny tanàna ialana amin'ny mety ho fianaky ny valanaretina. Satria tena zava-dehibe ho antsika izy io mba hisorohana ny zavatra rehetra izay tsy metimety eto amin'ny tanànantsika. Ohatra amin'izao zao dia maro ny valanaretina izay misy dia ny fahadiovana dia antoky ny fahasalamana sy ny fampandehanana ny fiainana sy ny fanosoana dia ny olona madio ihany no famanana. Fanomboana ihany izao natao izao fa ho tohizana hatrany ny ezaka ary efa misy ny komity misahana ny fanaraha-maso ny fitohizan'ny asa. Sampandraram-panjakana sy tsy miankina isan-tsokajiny ireo fikambanana maro samihafa no tariany lehibe ny faritra sy ireo tompon'andraiki-panjakana eto an-toerana no nantanteraka ny fanadiovana faobe teto taptanan'ny Fianarantsoa. Nanomboka teto Antsanolindro ny fanokafana ofisialy nidina ny Anjoma, Isa, Tananambony, Ambatomena ary ny farina teo amin'ny Agara. Samy nanadio ny manodidina nanangana fako ary nanatsara ny fahadiovan'ny toerana iasana sy ny toerana ho an'ny adaolobe ny tsirairay izay maneho ny firaisan-kina sy ny fiarahamentany rehetra ho fikajiana ny fahadiovan'ny tanàna sy ho fanatsarana ny tontolo iainana. Amin'izao akatoky ny fankalazana ny fetim-pirenena izao. Tsy diso anjara tamin'ny hetsika fanadiovana faobe izay fiaraha-mientana nasionaly ho fanamafisana ny vina Madagasikara madio ny taty amin'ny distrikan'ny Mahanoro. Nandray anjara mavitrika teto ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny sy ny olona rehetra izay niara-nisa lahy nanadio ireo toerana maro teto tampon-tanàna. Anisany natao ny fanesorana fako, ny fanadiovana tatatra ary ny fanatsarana ny fahadiovana ireo toerana iombonana. Ity hetsika ity dia maneho ny fahavonona ny pon'ny Mahanoro, andray anjara amin'ny fitandrona ny fahadiovana sy ny fahasalamam-bahoaka sady fanomanana ny fetim-pirenena ihany koa. Amin'ny alalan'ny fiaraha-mientana tahaka izao no anamafisana fa ny fahadiovana dia andraikitra sy adidiny rehetra mba ananana tanàna madio mahafinaritra honenana. Tonga maro nirotsaka antsihatra tamin'ny asa fanadiovana faobe ny tanàna ireto tompon'andraikitra avy amina sampandraharaha maro fikambanana sy ny vahoaka parcelle anatina fokotany roa misy eto amin'ny commune Ambonivohitra Tanambomanampontsy nanatanterahana ny asa no santarina teto amin'ny kianja ny fahaleovantena toerana havory vahoaka mandritra ny hetsika fankalazana ny fety ny 20 June. Araka ny toko-marika avy amin'ny fikambanana moa dia misy fanadiovana faobe olona betsaka no tonga namaly anso nanadiovana tanàna ka eto ny tena dia maneho fisaorana sika avoakana Tanambomanampontsy izay tonga ary ny fahadiovana dia antoky ny fahasalamana reny moa sika mba sambo agnaraka ny toko-marika daholo hoitsika mankalaza amin'izay zany ary eto agnamina dia mangataka sika fa sy hoe androany fotsiny diovina dia raha pisy dividina fa mba samby tanjona an'izay andavanandro. Marina fa ny hetsika rehetra ho tanterahina nandritra ny tsingeritaona na zahoana ny fahaleovantena dia nialohavana fananganan-tsaina ny voalohan'ny volana Juna teto amin'ny brigady ka feno ny fandaharam-potoana mandritra ny hetsika fankalazana ny datin'ny 20 Juna no isiny ny podium ary ny 4 ny volana Juna tapany maraina hanatanterahana ny fitombavaka iraisamponona ety amin'ny fiangonana FJKM. Efa fatsangana ihany koa moa ireto komity pikarakara ny fety izay. Place Barasoa eto Ambodifotatra Antampotanagna eto Sainte-Marie no misy anazy. Toerana agnatanterahana ny lanonana amin'ny andro ny fa 20 Juna. Ilaigna ny fikolokoloana izany tafiditra indrindra amin'ny fagnomanana ny fety ny fa 20 Juna. Teto no nagnanovana ny fagnadiovana faobe ny any Sabotsy.
ary nisafidigna manokana ty toerana manatantara tya devant ny office de tourisme satria entiny agnatanterahana ny matso lehibe amin'ny 9 jona izay ankalazatsika ny fetiny fahaleovantena. Eto koa no anaovana ny podium izay ahafahantsika miala voly amin'ny alalan'ireo artiste maro isan-karazany. Eo koa ny arendrina, eto koa ny toerana hijeren'ny vahoaka rehetra ny afomanga izay nameny ny fitondram-panjakana agnatin'izao fanavaozana Republikan'i Madagasikara. Nanome tagnana nandritra izany ny commune ambonivohitry ny Sainte Marie, ireo mpiasam-bahoaka, ireo fikamanana maro samihafa. Nandray anjara mavitrika ihany koa ny fokotany 17 mandrafitra ity fileovan'ny Sainte Marie ity tamin'ity andro asabotsy ity. Anatanteraka izany farafangana renivohitsy ny faritra Atsimo-Atsinanana niarany fanometanana ireto olo-pirenena ny fikambanana ny olo-tsotra nanadio ny tanàna ka narahana fanentanana. Ny fanadiovana dia sy tokony ataosika androany fotsiny. Iainasika ataosika isan'andro averiko ihany fa raha manadio izay manodidina sika fosina sika ka eritrereto hoe sika zao zany samy manadio n'izay manodidina sika tonga dia efa madio zany ty toeran'ity. Ohatran'izay zany ny ataosika any amin'ny toeram-ponenana sirairay any mba tandremana ihany koa ny mandoto. Efa hiaina ny renivohitsy ny farafangana ny fanadiovana ka nanao antsoavo mba hampitaovana ny commune ny be ny tanàna. Mamata ang pamilya mo para pagana. Dahil yung bisa tanana, bunna, anadio arita manadio. Ilaina ny fahadiovana mba hiaina ao anatiny tontolo mahasalama isika ka nanentana ny tsirairay handray andraikitra ny hiraky ny ministeran'ny rano. Koa manentana ny rehetra tsy akanapaka mba hitandro manakarira zany fahadiovana zany ny isa-tokantrano, ny isa-pokotany, misaky ny commune, misaky ny faritra. Rehefa madio izay rehetra izay dia tongotsika amin'ny tanjona ny hoe Madagasikara madio. Koa manentana antsika rehetra ary manatitra amin'ny fisaorana ny amin'ny fandraisana andraikitra ny tsirairay. Fokotany miisa 8 no notetezina nanaovana ny fanadiovana tsy ho tapany izao fa atao fahazarana manomboka izao ko mafisina amin'ny alalan'ny fanentanana mandavataona izany. Soa Timalio ary ifandrimbonana ny fanadiovana ny tanàna ny Toliara. Manoloana izany dia nitondra ny anjara birikiny amin'ny fanadiovana ny sisin-dranomasina eto amin'ny Porkely ny fikambanan-drazana Vavea. Hetsika tafiditra amin'ny asa sosialy sahany ny fikambanana mba hananana tanàna madio amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao. Misoasoa manenty raha malio ka anisan'izay ny atao anjiaka atao koa zany mba fitsangatsangana koa satria vakansy fa ho avy zao ary maro ny vahiro avy amintsika sady fahadiova zay fahasalamazana ho antsika koa eto Toliara. Eritseritsy dia ny fametsaha fipetsapetraha hazo karazana chalet tsy eto avao fa mila seranandaka ao mbo hanovan'izay iaby koa. Ty ny farany sisa plazitsika eto hahasoa azy ny tadiavintsika toy ny mba asiatsika fanomezan-tanana na manday vato raiky bakany na fasokony raiky bakany mba zava-dehibe zavatra zay eto ka mangataka aminareo longo rahalahy ranabavy zay zoky zandry surtout ny fahadiovana mba tsy asiana fakotrony ety andao amin'izay tsika hanadio tanatsika toy lahy. Toliara madio, Toliara mandroso no tanjona. Niara-netana tamin'ny fanadiovana ny bazary tsararano ny olo-pirenena niaraka tamin'ny ireto mpiasa-panjakana maro samihafa maloto ary tsy manaraka amin'ny fenitra amin'ny mahabazary azy ity toerana ity ka izany no antony nisafidiana azy. Napatsahivy ny prefet amin'ny Mahajanga fa miankina amin'ny tsirairay ny isambatan'olona ary ny isa-tokantrano ny fanadiovana. Fanombohana no natao teto fa entanina ny rehetra no hiatrany izany fanadiovana ny manodidina izany. Zavatra atao eto anio dia tafiditra ao anatin'ny fanadiovana faobe izay ataony fitondram-panjakana anio 20 Jona. Tariny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana ao anatin'ny fanampiana ngezabe izay niatsoroan'ny
prefecture, ny faritra, ny commune, ny fokotany, enina amby roapolo atao anatin'ny commune ambonivohitra Mahajanga. Eto dia mitondra ny fisaorana ngezabe atsika rehetrarehetra namaly ny antso ary tena mahavelom-bolo ny hetsika toy izao satria hita taratra ny fitiavantsika an'izany fahadiovana izany. Tsy vitan'izay koa fa mbola manao tirage canal isika izay hita dia hita fa tena maloto dia maloto ny eto Tsararano ambany. Fanentanana dia ny mba hitohizan'izao lalandava ary mba voataontsika fihetsika mahazatra ny fanadiovana atao toy izao. Manerana ny fokotany enina amby roapolo eto Mahajanga tampon-tanàna dia samy manantanteraka izao fanadiovana faobe izao izay nitarihany fitalevam-paritry ny rano fanadiovana sy fidiovana. Fankasitrahana feno no natolotry ny lehiben'ny fokotany Tsararano ambony, ambany ary Tsararano Nosikely tamin'izao ezaka nataony fanjakana izao. Hoentitra izy ireto amin'ny fanaraha-maso ireo mpivarotra manodidina ny kanal. No tanterahana teto Ambovombe ny fanadiovana faobe izay iarahana amin'ny ministeran'ny rano, fanadiovana ary ny fidiovana. Nandray anjara tamin'izany ireo sampandraram-panjakana Isatsokajiny na miankina na tsy miankina izay notarian'ny prefeny Ambovombe niaraka tamin'ireo sefy fokotany sy ny vahoaka isam-pokotany. Asa moa mitohy amin'ny fokontany madio, fifaninanana masina izy io atao eo anivon'ny fokontany tsirairay avy ka ny fanolorana ny loka dia amin'ny 26 Jona ary mbola hanao ny fanentanana satria ny asa fanadiovana tsy vita indray andro fa mitohy mandavataona ka ny fanentanana amin'ny fiovan'ny toe-tsaina no tena tanjon'ity asa androany ity. Ny tanjona amin'izao hetsika izao moa dia ny anadio sy anatsarana ny endriky ny tanàna ary ampirisiana ny olom-pirenena rehetra handray andraikitra amin'ny fitandrona ny fahadiovana. Ka tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fifananana tanàna madio isam-pokotany ka isy ny loka omena ireo fokotany izay ahitana fahadiovana sy filaminana mendrika. Ka ny afatra nampitaina dia ny fiarahamentana sy ny fahatsapan'ny tenany tsirairay satria ny tanàna madio dia andraikitry ny rehetra. Mariana Mo fa tato amin'ny hôpitaly sy Serera Ambovombe ary ny Arabe ao anatin'ny lalam-pirenena fahatelo amby folo no nanatanterahana izao fanadiovana faobe izao. Ka ny lohevitra tamin'izany ny hoe tanàna malio roantoka ty fahasalamagna. Izay zany hetsika tany amin'iny fatra samihafa manerana no santionany ihany reny entana tamintsika reny fa tamin'ity andro voalohany ity fa mbola itoy izay hetsika izay dia hoarahantsika amin'ny fampahalalam-baovao manaraka ny sasany amin'izy ireny izay ihany koa no manakatona tanteraka ny fiarahantsika tato anatin'ny vaoantsary tamin'ity sabotsy ariva ity ankasitrahana fiaina ianao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao raha pitsy mbola hiaraka eto isika andrafianary.